mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Falmiaraba antsika tsirairay avy indray tratray ity fotoana izay anarantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alakamisy 20 ny volana aprily ity. Mialohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hiara hivavakantsika. Satria Andriamanitra tia anay tsara indrindra. Misaotra anao indray izahay fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mianatra ny teninao anio. Eto izahay Tompo dia mangataka ny fanatrehanao feno mba hanazava ny teninao manoloana anay. Mangataka anao ihany koa mba hanala ny hevitra izay mampisaraka anay aminao ka diovy izahay fa kely ka sasao afa-pahotana mba handray ny teninao. Anaran'i Jesosy, amen. Ao teny lesona antsika androany dia manao hoe ireo mpanjesy ao amin'ny apokalipsy. Ireo mpanjesy ao amin'ny apokalipsy. Feantsika hatrany antsianjery amin'ny apokalipsy 7:12 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Izany no fanoritsoritany vahoaka an'Andriamanitra mahatoky amin'ny andro farany. Ny an'ny fomba azahoan'ny tsirairay mitandrina ny didin'Andriamanitra nefa tamin'izany andro izany no na amin'izao fotoana izao dia amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy. Mario fa tsy milaza ny andala-tenitsika hoe finoana an Jesosy. Na dia tena manan-danja tokoa azy izany fa io fomba filaza finoan Jesosy io dia zavatra mihoatra noho izany. Izany no toetra ny finoana izay nahatonga ny Kristy mpanjesy teo anatin'ireo fakapanahy masika indrindra nalefan'ny Satana. Fanomezana tolotry ny mpino tsirairay avy ny finoana. Ary rehefa mampiasa ny finoana izay napetraky ny fanahy masina am-pontsika isika dia mitombo izany finoana izany. Mandresy isika tsy noho ny sitrapontsika fa noho ny herin'i Kristy velona izay miasa amin'ny alalantsika. Mandresy isika tsy noho ny mahisikantsika fa noho ny mahizy azy. Afaka mandresy isika satria nandresy izy, ary azontsika atao koa no mpandresy satria nandresy izy. Azontsika atao no mandresy ny fakapanahy noho izany satria nandresy ny fakapanahy izy. Maka isika amin'ny Hebreo 4:12 sy ny Hebreo 7. Hebreo 4:4-4:12 ka hatramin'ny 14 toy izao aminaran'i Jesosy. Koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra. Aoka isika hiazona izay fanekentsika fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa izay fanalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa aoka isika anatina ny seza fiandrianan'ny fahasoavana amin'ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapoa sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izao andro mahory. Ny Hebreo 4:1-20 manao hoe koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Nandresy an'ireo fitaky ny devoly Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Nitoky tamin'ireo teny fikasan'Andriamanitra izy raha niatrika ny fakapanahy. Nampileferiny tamin'ny sitrapony iray ny sitrapony ary niantehitra tamin'ny herin'ny iray izy. Amin'ny fitokiana aminy
sy ny fibanjinana ary ny finoana azy dia azotsika atao koa ny ho mpanjesy. Jesosy no zava-drehetra ho antsika ary ny afatry ny anjely telo dia momba azy manontolo. Ny afatry ny apokalipsy dia hafampanjesena fa tsy faharesena. Resaka ny amin'ny vahoaka izay mandresy amin'ny alalan'ny fahasoavana sy ny heriny izany. Ny teny hoe mandresy manko na amin'ny endriny iray na amin'ny endriny hafa dia ampiasaina indraika ambin'ny folo amin'ny bokin'ny apokalipsy. Ao amin'ny fahitana momba n'ireo fiangonana izay maneho ny fiangonana kristianina hatramin'ny taonjato voalohany ka hatramin'izao androntsika izao dia ahitana mpino ao amin'ny taranaka tsirairay izay ambaran'ny Jaona hoe nandresy. Amin'ny andro farany ireo izay mandresy no andovan'ny zavatra rehetra. Tsy fanaraha-dalàna ara-baka teny izany fa fahendrena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay manana fiainana misy fahamarinana tonga lafatra. Ary izany ihany no manome antsika ny fampanantenana ny fiainana mandrakizay. Finoana miasa izany, fahasoavana manova ny mitondra fiovana ao amin'ny fiainana ary koa mahatalanjona eo amin'ny fiainan'ny mpino. Raha fitenina ny lesona antsika androany dia tsaroa fa Kristy dia nandresy ny fitaky devoly ilay zanak'Andriamanitra. Ny anina ampiasainy dia ny tenin'Andriamanitra, ny anina itokeny dia ny sitrapon'ny Ray ary nanana fahantsehitena teo amin'ny Ray izy. Tsika ihany koa dia raha te handresy dia mila miankina amin'ny Kristy, mila miankina amin'ilay Ray ihany koa, miankina amin'ny tenin'Andriamanitra satria izany no hery manafaka antsika sy hery hoentintsika miady amin'ny zavatra rehetra. Mba ho aminao tokoa anie izany teny izany ary koa mba ho mpanjesy tokoa ianao dia ilay manana faharetan'ny olona masina dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Vavakisika, sotroanao izay ray hoany amin'izany lesona nomenao anay anio izany. Izahay dia tsy mendrika ary manoto isan'andro, malemy kanefa izany fahalemena izany no irianay sy angatanay mba hovanao ho fahalebiazanay ka ahafahanay mandresy ny herin'ny ratsy. Misy matoky manko izahay fa raha miaraka aminao izay dia handresy tokoa ary ahomena ho anay ny fandresaina feno. Dia tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.